Miarabantsika indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana Ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao. Ny vahiny fandarantsika dia ny lehibe ny sapandrara misahana ny système d'information inivon'ny anteny meran'ny varitra sy ny indostrie CCIA eto Antananarivo amin'ny alalan'ny ramatoa ANDRIAMANANTENASOA Maholitiana miarabanao ny fandarana makasitraka amin'ny fanekena ivahiny eto amin'ity onjam-peo ity amin'izao alarobia atoandro izao. Miaraba tompoko dia miarabantsika rehetra ihany koa mpanaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao dia miaraba ny ato amin'ny Alliance 92 ihany koa napetrany ny chambre de commerce ny industrie d'Antananarivo. Anomboantsika ny resadresaka ny famariparitana fohifohy izany andraikitry ny anteny meran'ny varitra sy ny indostrie izany ny iraka ny andraikitra mission sanny ny CCIA. Ny tompoko ny anteny meran'ny varitra sy ny indostrie dia sapandrara iray nahosintsika hoe établissement public izay eo anivon'ny ministère ny varitra sy ny indostrie ary ny asa tanana eto Madagasikara. Ny andraikitra lehibe sahany dia izy no miandraikitra ny fanampiana ny orinasa rehetra eo amin'ny toerana misy anazy. Izay moa zany dia anteny meran'ny varitra sy ny indostrie Antananarivo zany hoe ny toerana iasana izany dia eto amin'ny faritra Nalamanga. Makasika an'izay indrindra amin'izao fotoana izao 100 taona zany anteny meran'ny varitra sy ny indostrie zany nanahoana ny dingana ny lalovana atao anatiny izay taona lavalava izay amin'ny ankapobeny mba fitrinina fohy. Ny tompoko ny tasitsapa aloha zany dia ny mivoatra trano ny anteny meran'ny varitra ary tsy resakintsika tato anatin'ny ataontsika hoe 20 taona teo dia tena hita hoe nisy fivarana lehibe tokoa satria tena niezaka nanakaiky bebe kokoa ny orinasa zany ny anteny meran'ny varitra. Raha taloha izy ny andraikitra fotsiny resaka hoe ataoko anaty faraingo sosina hoe administration, amin'izao fotoana izao zany izy tsy mionona amin'izay intsony fa tena manome ny service rehetrarehetra ho an'ny entreprise entiny zareo ampivelarana indrindrindrindra ny activité-any. Dia amin'izao fotoana izao zany ny anteny meran'ny varitra dia maro ny activité omena ny entreprise indrindrindrindra eo amin'ny resaka fanarahana fampivarana ny fivoaran'ny teknôlôjia. Be da be zany ny outil raha izay ny azo ilazana anazy ampiasainy ny chambre de commerce entina hanampiana ny orinasa amin'izao fotoana izao. Ireo outil ireo dia miainga amin'ny alalan'ny filan'ny orinasa fa tsy hoe ny anteny meran'ny varitra no mamorona anazy. Fa isan-taona zany izahay dia manao karazana sondage raha izay filazantsika anazy makany amin'ny orinasa izay mpikambanao ny anteny meran'ny varitra mijery eo ohatrotry ny ahoana ny fahazahoan'ny zareo ireo ny asan'ny anteny meran'ny varitra na afa-po asa tsy. Dia ao aorianan'izay no mijery izay hoe inona indray zany ny amin'ny taona manaraka ny activité mety hanampiana ny orinasa izay tena hoe ilaindry zareo amin'ny fampivoarana ny activité-any. Maro zany zavatra ataon'ny anteny meran'ny varitra amin'izao manao zay resaka publication akoatran'ny hoe ny newsletter anay isan-kerinandro dia misy ihany koa ny publication na offre de demande magazine izy io zany hoe ny entreprise rehetrarehetra izay te hoe ampiraty ny vokatrany dia afaka mampiditra ny offre-ny ao anatin'ilay magazine izay mivoaka isan-kerinandro. Misy koa natokana ho an'ny produit vita malagasy ihany fotsiny made in madame filazana anazy afaka mampiditra ao ihany koa zany ny orinasa izay manana produit malagasy. Ireo zany dia napetraka indrindrindrindra tao anatin'ity ho fanampiana ny entreprise tamin'ny fiantraikan'ny aretina COVID-19 ity mba ahafahany zareo zany velatra bebe kokoa sy ahafahany mahita lalam-barotra sy indrindrindra zany eo amin'ilay resaka hoe fanampiana anazy amin'izay hoe fivoahana ao anatin'ny fiboahana izay.
fandraiky am'izay mbola idirantsika Cyprien moa zay rehefa avy eo ramatoa lehibe ny isam-pandalarana ny système d'information fa ono tsy mifampitsabaka na koa hoe mifanindry amin'ny tranobe ny tratsanina ny antenimeran'ny asa tanana ve zany andraikitsy ny antenimeran'ny varotra zany ohatra amin'ny mantemeran'ny varotra anazy moa zany de zay le hoe varotra ny tena resahana ao anatiny ao koa ny hoe industrie zay le hoe antemeran'ny varotra sy ny industrie de ny tena marina mifanampy fa tsy mifanitsaka satria ny olona mpanao asa tanana sy ny ao anatin'ny tranobean'ny mpanao asa tanana zany na chambre des météos tsika na koa ny anatin'ny tranobean'ny tatsana ny chambre des agricultures de reo tsy maintsy mefara mivarotra foana ny zavatra taon'ireo de ny asany antemeran'ny varotra zany manampy eo amin'ilay raha ataoko amin'ny teny frantsay hoe amin'ilay teny baika hoe chaîne de valeur zany hoe manomboka any amin'ny fambolena ny famboka any amin'ny production ka hatrany amin'ny commercialisation izay no asa iandraiketany antemeran'ny varotra zany hoe raha fitina zany de mifanampy fa tsy mifanitsaka ny resaka hoe ny chambre de ny tranobe an-tatsa ny chambre des métiers reo anisan'ny mpiara-miasa sy mpiara-miombona antoka amin'ny antemeran'ny varotra avokoa ohatrohatr'izay koa hoe ny fiara-miasa anareo mireo vondron'orinasa vondrona mpandrara fivipama zay masima zay indrindra ny vondron'ny orinasa rehetrarehetra zany dia ny akabeazan'izy ireo dia mpikambana ao anatin'ny antemeran'ny varotra avokoa dirantsika lalandalina amin'izay le amin'le hoe fanaingana ny teokarena taorinan'iny krizy ara-pahasalamana iny inavy ireo karazana hetsika zany nanampianareo nanoanana n'ireny indostria sy ny orinasa akoatra ny voalazako teo de anisan'ny hetsika anankiray ngeza ihany koa izay nataonay tao aorianan'iny valanaretiny iny ny fanaovana rencontre B2B ozy ny filazantsika anazy zany hoe anampiana ny orinasa zany satria ny raha mitentsika hoe ny relance zany aorianan'ny Covid-19 de mifandraika amin'ny targetra fitondram-panjakana foana le izy hoe fampivoarana ny resaka production locale zany hoe anisan'izany ary tena fotoana mihitsy n'izao taorianan'ny Covid-19 iny aporisihana mpandrara amokatra bebe kokoa eto toerana satria noho ny fisian'ny sistany izay mihidy tsy afahantsika manao ny resaka hoe fampidirana entana sy ny famoahana entana izay araky ny tokony ho izy de zana zany na ny orinasa na mpanjifa de ao anatin'ny tena tanjona zany ny hoe ampizarana ny vahoaka malagasy amokatra ny eto toerana sy anjifa ny zavatra vita gasy de ny izany indrindra de misy an'ilay hoe rencontre B2B izay ataonay matetika zany ampifandraisana amin'ny mpamokatra sy mpividy eo amin'ny resaka fandrarana zany hoe mba ahafahany hoe zay le hoe amaly an'izay targetra fitondram-panjakana zay anisany anankiray ngeza be koa ty hetsika voatra ty satria le voatra zany ma hoe salon de la créativité anazy de misy foana zany fivoarana tranetrany efa andiany fafitotsika izao de hita hoe mivoatra tranetrany le zava-bita malagasy satria ny voatra zany de fampisehoana ny fahaiza-manao ny orinasa sy ny vokatra ataon'ny orinasa zany hoe misy fivoarana tranetrany misy zava-baovao foana zany nampisehoana zareo ioarana amin'ny zavatra efa misy mba ahafahanjareo mivoatra kokoa sy mampiavaka amin'ny maha-izy anazy izay moa zany le hetsika hoe manomboka androany io salon de la créativité io manomboka androany izy io de mefara amin'ny sabotsy zao 20 novembre idirantsika Cyprien zay rehefa avy eo fa ny tiako resahana kely ny amin'ny hoe amelabelarana an'le hoe fafidiranareo amin'ny lafin'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao amin'le fifanakalozany amin'le varotra ohatrohatry ny ahoana ny endrika isehoana izay hoe fidirana tsikelikely amin'ny teknôlôjia resana zany raha tsika malala moa fa tsy afaka miala intsontsika amin'ny resaka teknôlôjia satria tena mitana andraikitra lehibe amin'ny fampivarana indrindrindra ny toekarena ny resaka teknôlôjia maro zany ny zavatra efa ampizaranay ny entreprise amin'ny resaka teknôlôjia raha tsy teny fotsiny izay ohatra hoe ny atota mbaovao izay alefanay amin'izao fotoana izao de tsy manao resaka taratasy tsony izay fa amin'ny alalan'ny mail daholo ny andefasanay anazy ny
ny manao koa zay ny resaka outil rehetrarehetra amin'ny plateforme rehetrarehetra ataonay mana plateforme maromaro zay resaka hoe ohatra hoe système d'information sur le marché zao ohatra resaka outil ampiasaina amin'ny resaka fandrarana fanamorana amin'ny resaka fitadiavana lalam-barotra plateforme numérique izy io. Misy ihany koa ny resaka hoe monographie afahanay mamoaka totam-baovao zay hoe amin'ny alalan'ny ataontsika amin'ny tebaka spatialisation amina toerana anankiray zany ahitana hoe amin'ity toerana ity inona avy ny zavatra misy amina toerana anankiray ohatra ny ahoana mpandraraha ao afahan'ny mpampiasa vola na mpamatsy vola zany ampiasa vola amin'le toerana resahana zany zavatra numérika avokoa. De akoatran'izay koa ty salon voatra ty de nametraka ihany koa zay ny salon virtuel ho an'le voatra mihitsy zany. De hita anatin'ny salon virtuel io daholo ny makasika an'le voatra ray manontolo ny exposition rehetrarehetra ny programan'ny famelabelan-kevitra ny programan'ny rencontre B2B hita ao anatin'io salon virtuel io avokoa. Fa tiako tsindrina eto hoe le salon virtuel zany napetraka tamin'ity salon voatra ity fa mipetraka mandrakizay izy io zany hoe ho an'ny orinasa zany zay tsy tafiditra ao anatin'le anao exposition izy ao anatin'le voatra de afaka miditra ao anatin'le salon virtuel izy raha ohatra ka te ampiraty ny vokatrany ao anatin'le salon. Io salon io zany de mipetraka foana ary mise à jour foana. Ny fandehan'izy io de manana ataontsika hoe page anankiray ny orinasa anankiray de miditra ao anatin'le page izy misoratra anaranao de izy any mampiditra mombamomba anazy eo afaka mampiditra sary izy afaka mampiditra ny information ao izy zay afaka solosoloiny arakarak'izay fivoaran'ilay activité an'le orinasa. Onoa raha misy mpamokatra na PME afaka misitraka an'izay ndesanao rehetrarehetra zay ve? Afaka avokoa rehefa orinasa manana vokatra fa ntsindriko manokana fotsiny zany izay hetsika rehetrarehetra zany de entina isotonana ny orinasa zay tsy mbola ao anatin'ny ara-dalàna hitsofoka amin'ny ara-dalàna satria hitantsika fa tsy misy tombontsoa azo mihitsiny ho an'ny orinasa tsy ara-dalàna raha tsy mitsofoka amin'ny ara-dalàna izy. Rehefa orinasa mahafeno fepetra amin'ny ara-dalàna anazy zany de afaka misitraka ny fanampiana omen'ny chambre de commerce avokoa zay efa nitononoko rehetrarehetra teo. Mareko etona fa ny fidirana ampikambanao amin'ny antemera mivarotra sy ny industrie n'Antananarivo dia tsy andoavam-bola. Ary indrindra tao aorianan'ity resaka valanaretiny ity de nesahana hoe tsy andoavam-bola avokoa ny service rehetrarehetra omen'ny antemera mivarotra. Malalaka ny fidiran'ny orinasa madinika sy salatsalany anatiny. Eny tompoko. Aniozatsika ny resadresaka ny makasika an'le hetsika nanomboka andro any maraina teo iny inavy zany ny zavatra hitranga ao anatin'izay andro vitsy zay ny tranoeva ny karazany hoe antony nanosika anareo na hoe ny tiana asongadina kokoa amin'izao hetsika izao. Ny salon de la créativité voatra zay hoe efa andeha mifafiditsika izao de na de eo ary ny zava-misy eto amin'ny firenena hoe mila manaja ny resaka fipetraram-pahasalamantsika mety hoe somary manahirakirana ihany le mikarakara hetsika amin'izao fotoana izao nefa ny tena ninina mihitsy le izy natao satria tena hita hoe hetsika anankiray entina hanampiana ny entreprise io amin'ny resaka fivoahana amin'le resaka fioboana de iny zany ny tena hoe anisan'ny tanjona napetrakay hoe hanampiana ny orinasa araka ny voalazako teo hoe ny tanjon'ny salon zany de ampiratina ny anisan'ny fotoana anampiratina ny zavatra vita gasy ireo orinasa rehetrarehetra manana vokatra zany te ampiseho hoe manana an'izao izahay. Anisan'ny ihany koa ampifandraisana ny orinasa ao anatin'io hetsika io amin'ny mpamatsy vola na amin'ny mpanjifa olon-tsotra na ny client ohatra hoe ny mety afaka hividy ny vokatrany satria raha ohatra ka tsy nisy io hetsika io mety ho sarotsarotra ihany ho an'ny mpandraraha ny ampiraty an'izay vokatra an'izay. De ny zavatra mety ho hita ao anatin'le ny tena ho hitantsika ao anatin'ny salon zany voalohany indrindra de misy tranoeva misy eo amin'ny valam-telopolo ao ny hita ao anatin'ireo tranoeva de zavatra vita gasy avokoa de misy ny mizara mitsinjara amina sehatra maro samihafa izy ao ny resaka asa tanana
ny resaka ataontsika anaty faraingo-sosina hoe ny resaka packaging emballage ny resaka bien-être ny resaka transformation agroalimentaire hita ao anatin'io fampirantiana io avokoa. Ankoatra ny fampirantiana dia misy ihany koa le araka ny teneniko teo hoe anamorana ny resaka fandrarana fampifandraisana ny mpandrarà ny mpamokatra sy mpividy zany na orinasa na olon-tsotra dia misy an'le hoe rencontre B2B zay zany atao foana isaky manao salon voatra izahay dia misy eo amin'ny fionana eo amin'ny 30 eo zany no hita ao anatin'le rencontre B2B. Nisany tena tadiavin'ny olona ao anatin'le rencontre B2B zany dia misy ohatra ny hoe mitady akora fototra izy, mitady mpamatsy vola izy, mitady mpandray vokatra izy, misy an'izany rehetrarehetra zany ao anatin'le rencontre B2B. Ao aorianan'le rencontre rehefa vita ny salon voatra dia misy foana ny suivi évaluation ataonay any amin'ireo nanao rencontre hoe nisy contrat ve vita tao aorianan'le rencontre sa inona ny mety hoe letsoka mba ahafahana manatsara ny voatra ny amin'ny heritaona indray. Dia ankoatra ny voatra misy ihany koa ny thème ny salon manko ny amin'ity dia resaka hoe ny fandrarana izay mirona makany amin'ny resaka numérique. Dia ny zavatra rehetrarehetra miseho anatin'le salon zany dia saika voafehy ao anatin'ilay numérique daholo. Raha tsy teny fotsiny hoe zao ny resaka ohatra ny hoe famelabelara-kevitra sy ny atelier ao anatin'le salon dia mihodina ao amin'io numérique daholo satria misy resaka hoe e-commerce ao anatin'io, misy resaka hoe ny resaka digitalisation ao anatin'io. Dia izay zany no misy ao anatin'ilay hetsika. Misy ihany koa ao ny resaka fifaninanana zany hoe entina aprisihana ireo mpandrarà sy ny mpampiranty rehetra foana zany anao zavatra tsara hatrany hatrany. Dia misy foana ny voatra isan-taona ny resaka hoe concours na meilleur produit concours na meilleur stand concours na meilleur packaging. Dia ireo zany misy foana isan-taona dia hita foana hoe mivoatra trany ny vokatra sy ny zavatra ampirantian'ny mpampiranty amin'ny voatra isan-taona satria miezaka zareo mampiseho zavatra tsara trany. Onoa anareo manokana eto Antananarivo sa hoe misy fiaramiasa amin'ny antenimeram-varotra sy ny industria any amin'ny faritra? Tamin'ny voalohany zany izy io dia fiaramiasa niaraka tamin'ny Prosperi Analamanga. Dia tamin'izay voalohany izay tena resaka hoe resaka asa tanana foana satria ny mpikambana amin'ny Prosperi Analamanga zany dia ny akabeazany dia mpanao asa tanana. Dia nentina nanampiana an'zareo amin'ny resaka izay le hoe fampisehoana ny resaka créativité an'zareo izay. Dia taty aoriana izahay niezaka nisokatra amin'izay, nisokatra amin'ny Madagasikara iray manontolo. Dia tsy voatery hoe ny asa tanana ihany fa nisokatra tamin'ny sehatra rehetrarehetra izahay. Dia raha araka ny efa nitanisako teo efa sehatra maromaro zao no mampiranty amin'ny voatra. Dia miara-miasa koa izahay amin'ny antemeram-varotra isaky ny faritra. Misy zao ohatra ny hoe antemeram-varotra avy any Itasy Bongolava zao, misy orinasa avy amin'ireo chambre de commerce reo zany mampiranty ao amin'le voatra. Amaranantsika n'izay resadresaka izay ramatoa ANDRIAMANANTENASOA Maholitiana lehibe nisy ampandrarana ny système d'information nivon'ny tenimeran'ny industrie sy ny varotra ny famotinana n'izay rehetrarehetra. Eny tompo, nisaotra an'Andriamanitra aloha natratra an'ilay fahazato taona ny antemeram-varotra sy ny industrie. Dia maro zany ny zavatra efa vita ary mbola maro koa ny zavatra mbola miandry. Dia izay ny rariana hoe mba ho tratry ny tsingeritaona manaraka ny antemeram-varotra dia ho fanetanana sahady zany ankoatra ny hetsika efa ataontsika amin'izao le salon de la créativité dia mbola misy activité maromaro ho karakaraina ao anatin'ilay fankalazana ny fahazato taona. Misy ny amin'ny 10 Desambra zao ny resaka eo ny tena mahazato taona raha ataoko hoe anaty faraingo-sosina ny resaka inauguration na plaque commémorative an'ilay fahazato taona. Dia misy ihany koa eo fanomezana mari-boninahitra ho an'ny mpikambana ao anatin'ny antemeram-varotra. Dia ny 20 ny volana Desambra indray
ny famezana maro-boninahitra ho an'ny mpiasan'ny antemerany varotra. Hoe zany ny hetsika goavana karakaraina ao anatin'ilay fankalazana fa 100 taona. De ny amarana kosa angamba de mifanetanana ho an'ilay salon de créativité izay ataontsika manomboka androany, ny anetanana ny vahoaka malagasy iray manontolo, tsy ho an'ny orinasa ihany fa indrindrindrindra ho amin'ny mpanjifa mba ho tonga hitsidika an'ilay salon satria entanitsika ny anjifa ny vita malagasy. De tsy ho haina ihany koa ny aneo ny fisaorana amin'ny tafotafo an'ireo mpiara-miombonantoka rehetra nanatotosa an'izao fankalazana ny faha 100 taona izao. Tsy ho voatanisana eto avokoa fa maro izy ireo tsy voatanisa, de mamerina ny fisaorana amin'ny tafotafo an'zareo ireo zahay satria tena nanampy be tokoa zareo tamin'ny fankalazana an'ity fa 100 taona ity ary misaotra anareo ihany koa ato amin'ny Alliance 92 nanampy anay ihany koa tao anatin'izay fikarakaran'izay ary tsy nisaraka taminay ary indrindra nandray anay tamin'ity fotoana ity. Makasitraka indrindra tompoko. Isaorana ny tompona ndraikitry ny système d'information anivon'ny antenemeran'ny indostria sy ny varotra Andriamanantenasoa Maholitiana ny vahinteto amin'ny fandarana. Makasitraka tompoko. Misaotra indrindra tompoko. Mametraka ny mandrapresako amin'ny fotoana manaraka indray ny fandarana Ambarao veloma tompoko.